Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Ary ampifaliana lehibe ho ahy indray ny tafaraka amintsika eto amin'ny izao vavaka sy fampahirezana izao ary miarabanao atonga soa eto. Ny fampahirezana izay hozaraiko aminao amin'ity androany ity dia fampahirezana izay nentin'Andriamanitra nampahirezana na manokana. Ary tena tiako zaraina aminao izany. Satria mino aho fa tsy ny tenako irery no tao anatin'izany. Tsy ny tenako irery no nandalo amin'izany. Fa amin'izao fotoana izao ara matoa ampandrenesan'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra izao ianao. Dia tena tian'Andriamanitra atrakaina manokana, tian'Andriamanitra ampijoroana manokana, ary tian'Andriamanitra tena hoe iredareda ho an'i Jesosy Kristy ianao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko aminao dia Isaia 40:7. Isaia 40:7 hoe tsy ho tapainy ny volo tara torotoro ary tsy ho vonoiny ilay injiro manentona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho tapainy ny volo tara torotoro ary tsy ho vonoiny ilay injiro manentona. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry hava-malala dia tena nampahery anahy. Nampahirezin'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra mihitsy tamin'ny teniny satria nisy fotoana ny tenako dia nahatsiaro hoe toy ny volotara torotoro. Ohatrin'ny ahoana loatra moa izany hoe volotara torotoro izany dia tahaka ny endrika zozoro. Hitanareo zozoro eny amoron-drano ireny. Dia rehefa folaka na tapaka dia jerevy tsara fa eo dia mitanondrika eo. Na dia amoron-drano ary izy fa rehefa folaka izy dia mitanondrika eo. Dia tahaka izany koa ilay injiro manentona. Izany hoe ny fiainam-panahiko dia tahaka n'ilay volotara torotoro ary tahaka n'ilay injiro manentona. Izany hoe tao ihany ilay injiro, tao ihany ilay firaisako amin'i Jesosy Kristy, tao ihany ilay famakiako ny tenin'Andriamanitra. Fa saingy izao hoe tsy nisy an'ilay, na hoe raha azoko lazaina dia hoe ilay fitiavana voalohany, na hoe ilay firedaredana mihitsy ho an'i Jesosy efa tsy otsony. Nihena ilay afim-panahy, nihena ilay firehetan'ilay jiro-panahy. Ry hava-malala, mino fa tsy izaho irery ny ao anatin'izany. Fa amin'ity androany ity dia tena tia apitraka anao Jesosy. Tsy tiana anao volotara torotoro, efa voalaza fa tsy ho tapahiny. Rehefa nofidiana ianao dia tsy ho tapahiny izany, tsy ho esorony izany ianao fa ho ampijoroana ianao. Amen. Tokony toy ny volotara izay mijoro, toy ny volotara izay matanjaka. Amen. Ary hampirehitra indray izy ilay jiro-panahy na ilay afim-panahy ao anatinao. Na dia teo ara ny mety hoe rivotra mifofofofo, mety ahoana re zany, mety hoe nampifolaka anao, mety hoe nanimba anao, mety hoe namono mihitsy ilay jiro-panahinao. Te hampafantatra anao tahaka ny nampahafantariny Jesosy Kristy anahy fa tena tsy ho tapahiny fa ajorony ary tsy ho vonoiny fa aretiny. Amen. Dia tena izany ianao izay mety fotoana maromaro mety tsy mahatsapa izany hafanam-panahy izany intsony ho an'i Jesosy. Mety mivavaka ihany ianao, mety mamaky ny tenin'Andriamanitra ihany ianao, mety makany am-piangonana ianao, mety manenjika fivoriam-bavaka ianao sy ny sisa. Kanefa mahatsapa ianao. Tsy mila ny olona ny teny an'izany ry hava-malala, fa ny tenanao, ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao dia mahatsapa izany ianao, mampafantatra anao izany.
ka amin'ity androany ity dia tia hampafantatra anao fa hampirehitra indray izy ilay jiro-panahinao, hampirehitra indray izy ilay afim-pitiavanao an Jesosy Kristy, ka mba hiredareda izany mandra-piaviny, mandra-pionanao aminazy. Amen. Manana faniriana, manana etaeta, fa ny tenako rehefa tao anatin'izany hoe matsiaro ohatrany hoe mangatsika mihitsy, dia tao ananana etaeta hoe tsy te hitoetra amin'izao toerana izao fa tiako mba hirehitra indray. Ary tena nampahafantarin'Andriamanitra tokoa izany fa vonina izy hampitraka, vonina izy hampirehitra indray. Na tamin'ny fomba ahoana no nahatongavanao tamin'izany toerana fangatsiatsiahana izany, na tamin'ny fomba ahoana nahatonga anao ny tanondrika toy ny volotara torotoro dia tadidio tsara fa matoa ianao mpandrenesan'Andriamanitra dia tiany hajoro ianao. Amen. Te hampirehitra indray izy te hampidedadeda indray izy ny afo fanahy masina ao anatinao amin'ity androany ity. Manana etaeta, aza mankafy izany toerana fangatsiatsiahana izany, fefa voalaza fa ny olona matimaty dia ho aloako ny vavan'Andriamanitra. Amen. Aoka hirehitra ho an'i Jesosy zasy ianao, aoka mba ho feno ny afo fanahy masina zasy ianao. Amen. Indrindra fa amin'izao fotoana izao, amin'izao vaninandro iainantsika izao. Haleloia. Ka dia hivavaka ho anao amin'ity androany ity, mba nirivotra ny fanahy masina hitsoka amintsika tsirairay avy rehetra, ka hampirehitra indray. Raha tsy mahatsiaro tena moa ianao hoe ao anatin'ny fangatsiatsiahana, raha tsy mahatsiaro moa ianao hoe miena ilay afim-panahinao dia ny fanahy masina hampafantatra izany, ka hatonga anao hanana etaeta mba hirehitra indray ilay afim-panahy. Amen. Jesosy misaotra anao izay, misaotra anao izay fa mampahery anay manokana ianao. Ny tenako manokana dia midera tsy mankasitraka ary mankalaza ny anaranao, fa tsy mamelana irery ianao, ary voalazanao fa ninninona zavatra izay mety nahatongavanay amin'izany toerana fangatsiatsiahana izany, dia fantatra fa ianao dia ambony noho ny fonay, ambony noho ny zavatra rehetra, ary mahay ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia mangetaeta izay mba tena hirehitra ho anao, mba tena hijoro mandrakariva ho anao, ka ninninona mbola rivotra, mety fofofofo, mety hanafolaka, mety hanorotoro anay, mety hananjeranay, Jesosy Kristy te hirizo izahay. Ianao nefa mifidy anay, ary izay fidinao izy ianao dia tsy mba ho arianao, ka dia mangataka aminao ny rivotra ny fanahy masina hitsoka amin'ny tsirairay avy rehetra izay hampandrenesanao izao vavaka izao, hampandrenesanao izao fampaherezana izao, ka mba hijoro indray izy, hamaka indray izy, hiorina indray izy ao aminao, ary mba hiredareda ilay afim-panahiny, ilay afim-pitiavany ho an'i Jesosy Kristy, ka mandra-piavinao iny amin'ny raha ho any lanitra, mandra-pionany aminao Jesosy dia aoka mba tsy hitsahatra na hiena izany, fa hirehitra mandrakariva, ho voninahitry ny anaranao. Dia mankasitraka anao izay fa hainao atao izany, ary misaotra anao izay, satria Andriamanitra tsy mba manadino anay, ary tsy mba manao tsinotsinona anay ianao, na dia ho ara-ny fahasimbanay ny amin'ny faharatsinay dia tsy mba nanao tsinotsinona anay ianao, fa tena mitahiry anay, tena vonina mandrakariva, hampitraka sy hampirehitra indray anay, ho voninahitry ny anaranao. Dia mankasitraka anao, ary amin'ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany. Amen. 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 Dia mahereza hatrany
ny fanahy masina ane tena ampiroborobo ampirehitra anao indray ary anandratra anao mandrakariva. Eny mihoatra lavitra noho izay fa nampiasainanao no ampiasainanao ary mihoatra lavitra noho izay ieritreretinao no ataony aminao. Amen.